Falomerabantsika tsirairay avindray atratry izao alatsinainy maraina ny faefatra amin'ny volana novambra izao ampifaliana sy ombampitahina no arabananao ihany koa mba azo ny herehetra ny anao entina atrehana ny herinandro entina atrehana ihany koa ny tontolo andro alohan'ny teratsika ny amin'ny mofonainan'io dia manasanao hivavaka. Andriamanitra io misaotra anao izay fa mbola ny voazonao indray mena amin'ny fofonaina mahavelo izay avy aminao ary omenao hery ihany koa tsy navelanao ho isan'izay tsy manana anjara fa ny fahasoavanao dia posako aminay hatrany koa ny mba ahafahanay manana anjara ny fanjakanao. Tompo aoka tsy handalo amin'ny fiainanay izany fa aoka ho raisinay zava-dehibe tokoa ka irinay tokoa raha iray aminao izay amin'ity tontolo andro ity mba ho lavorary kokoa izay rehetra kasainay. Tonoana sy angatana minaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe mankatony lalàna ny tena mpianatra. Nalaina amin'ny Jaona 1:7-4 manao hoe izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Amen. Ny faniriana anana fivavahana moramora izay tsy mitaky fiezana sady tsy mitaky fahafoizan'ny tena ary ihany koa fisarahana amin'ny adalan'izao tontolo izao no nahatonga ny fampianarana momba ny finoana ary ny finoana ozy izy irery ihany no fampianarana mamim-bahoaka. Ahoana kosa nefa hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy ny apôstôly Jakoba manao hoe inona moa ny soa azo ozy izy raha lahako raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa. Ny finoana va mahavonjy azy moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Tsy namarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nahaterahana ny Isaka zanany teo ambonin'ny alitara. Ianareo izy izy fa ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia notanterahany tamin'ny asa. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra dia manohitra ny fampianarana mamela-panjika momba ny finoana tsy misy asa io. Tsy azo lazaina fa finoana ny mitaky ny fankasitrahan'ny lanitra nefa tsy mameno ny fepetra izay hanomezana ny famindram-po fa fiheverana sahasaha fotsiny izany. Ho ihany koa ny amin'ny Jaona 1 io manao hoe fa ny ota ozy izy no fandikana ny lalàna ary izay rehetra manota na hoe izay rehetra mandika lalàna dia tsy nahita na nahalala azy. Na dia nanaty tantitra feno ny amin'ny fitiavana azy Jaona ao amin'ny epistiliny dia tsy misalasala koa izy mampibaribary ny tena toetrany tokony olona izay milaza ho no hamasinina nefa mivelona amin'ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Eto no fisedrana ny toetrany tsirairay. Tsy misy olona nizaniza azontsika lazaina ho masina raha tsy ampitahintsika amin'ny filamatra tokony fahamasinana na any an-danitra io na ety an-tany izy. Raha tsy tsapan'ny olona ny lanjan'ny lalàna ara-panahy raha ataony zava-poana ary amin'ny mavainy ny fitsipika ny men'Andriamanitra ary raha mandika ny anankiray amin'ny kely indrindra amin'ireny didy ireny izy ka mampianatra ny olona hanao toy izany ihany koa dia tena tsy ahazo sitraka eo amin'ny mason'ny lanitra mihitsy fampandainga. Tian'Andriamanitra isika kanefa ny finoana tsy ara-nasa ihany koa dia zava-poana. Irian'Andriamanitra isika mba hanatanteraka sy hampiseho an'ireny finoantsika ireny amin'ny amin'ny fiainantsika andavanandro. Hampiseho fa tian'Andriamanitra isika, hampiseho fa pomban'Andriamanitra isika, hampiseho koa ihany koa fifanandray azy amin'ny fahafianoana. Iriko ianao hanasafidy tsara sy hanana fanoloran-tena tsara kokoa amin'ity anio ity. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Angataka aminao Tompo mba handrotsaka ny fanahinao masina aminay, azahoanay hery ary hahatonga saina aminay ny amin'ny tsy mety aoka ny izay rehetra asanay
mba hitory ny finoana ianao sy hanomezana voninahitra anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.